Faire face à une crise n'est pas toujours chose aisée pour une entreprise. Beaucoup d'entreprises malgaches ont néanmoins su trouver les ressources pour garder la tête hors de l'eau malgré la pandémie de Covid-19, l'état d'urgence sanitaire et les mesures de confinement. La plupart d'entre les entrepreneurs ayant l'entrepreneuriat dans le sang se sont débrouillés tant bien que mal, convaincus qu'à chaque problème, il y a toujours une solution. Ayant créé leur entreprise à partir de peu, ils ont aussi tenté de sauver leur navire avec les moyens du bord. Izy moa zany tena tao anatin'ny crise misy moa zany le izy no forona dia zay ny olona raha mahagaga hoe nareo ny olona sahirana nareo tao mamorona entreprise fa le izy moa araka tenenina teo hoe ianao zany mila misadapte ianao dia le izy moa efa nitataraiko teo ihany hoe tsy tena zany ho ny initian'le izy fa namana aloha ny initian'le izy dia tamin'ny voalohany izy tena hoe sahirana satria tsy maintsy adaptena an'le crise dia cosmétique naturel natao dia inona ny fanakaiky indrindra amin'izay dia inona gel hydroalcoolique sy ny sisa dia to dia nanao an'izay aloha zany satria nandeha be izy tamin'izay. Ny entreprise koa dia manao resaka nettoyage sy ramassage d'ordure ary manao resaka fournisseur na matériaux de construction sy fourniture de bureau. Hitantsika moa tamin'ireny crise ireny izay tamin'ilay teo tsy niasa daholo zany rehetrarehetra zany tsy afaka netsika tao an-trano fa ny zavatra nataoko dia namorona ko resaka magazine zany hoe naka nitady perspective hafa hoe amorona zavatra dia tao an-tsaiko idedona amorona magazine zay natao ho atao en ligne dia tady client zay mety hoe afaka mivarotra tamin'ilay moment de crise izy dia ampidirinao anatin'ilay izy satria efa izy sur site ilay izy mo afaka tanterahana amin'izao fotoana izao dia ivoaka tsy les avions. Et ça a marché pour certains. Alors, quand ces jeunes entrepreneurs se rencontrent des mois après le confinement, ils parlent de différents sujets dans la vie pendant et après la Covid-19. Medza Sloufnien, vice-présidente du Club des entrepreneurs de la Med au Madagascar Entreprise Développement, une association qui regroupe des entrepreneurs venant de toute l'île, a été témoin de la façon dont les entreprises ont vécu la crise, expérience merveilleuse pour certains et douloureuse pour d'autres. Raha vao miasa tena zany hoe tsy miasa mpanjakana na hoe mpiasa privé dia tsisy fidiram-bola raha vao misy confinement iny dia tena mijaly hoe teo am-pelatananao ary no miala zany dia tamin'izany zany no tena hoe tsy fantatra hoe amin'ny vilany valy olana fa tao anatin'ny club zany dia tena niezaka mihitsy ny hoe nivondrona foana izay amin'ny alalan'ny Facebook zany na ohatran'izany hoe mba hisy fiarahana hoe mizaka raha fitenenana zany hoe ahoana inona ny zavatra tokony ataontsika. À l'occasion du Forum national des entreprises, un événement organisé par le Club des entrepreneurs Med et la Jeune Chambre internationale Antananarivo, dans le cadre de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, ces entrepreneurs n'ont pas manqué d'insérer le thème de la gestion de la crise. Le but étant de partager des expériences, mais surtout de doter les jeunes entrepreneurs d'une expérience solide dans la gestion de la crise afin de les aider à faire face aux éventuels cyclones. Hanao an'ity forum ity dia asiantsika thème mihitsy eo anatin'ilay izy hoe gestion de crise hoe raha mbola izy izay zavatra crise izay dia tonga dia efa hoe inona no zavatra ho atao sy hatao mba tsy hiverenan'izay zavatra hoe tsy miomana zany nanao miatrika amin'ilay crise fa tena arak'izay zavatra izay hoe efa manisy na tsy misy ny crise efa vonona ny mpandraharaha miatrika amin'izay.